ny fanindry an-dalana tamin'ny fandolovan'ny rivodoza enao teto Madagasikara ihany koa dia mbola mitarika resabe ihany koa ankehitriny ny raharaha Antsakabary. Mitondra ny heviny mikasika ity raharaha ity indrindra ny birao foibe ny FJKM. Nanamafy ny tokony hanajana ny didy 10 indrindra ny didy 9 izay milaza fa aza mamono olona ny birao foibe ny FJKM nandritra ny fanompoam-pivavahana fiombonam-panahy amin'ireo rehetra niara-mona tamin'ny fahamaizan'ny tanàna sy ny fiangonana tao Antsakabary sy ilay rivodoza enao homaly tetsy amin'ny FJKM katedraly Analakely. Nakahery ireo niaram-boina nampiseho ny fahavonona nitondra ny anjara brika hanarenana azy ireo amin'ny alalan'ny fikarakarana voikava mahatratra araka izany ny FJKM. Fiangonana dia vonona na ampiavana andamina ny zavatra rehetra ary ny faharoan'izay dia hanome fanampiana arak'izay tandrify sy azo atao satria tsy haivina fa nisy fiangonana anankiroa mahitana dia tahaka izay koa zany ny amin'ilay rivodoza Voanandalo voaingana tsy tokony notara koa ny fiangonana iombona amin'ny fahavoazana ho an'ireo rahalahintsika na anabavitsika niarany reny rivodoza reny tamin'ny toerana rehetra izay nandalovana. Tonga nanatitra fanampiana teny amin'ny FJKM katedraly Analakely avokoa ireo mahalala tanana rehetra nanatitra izay tsy rambiny tanana isan'izany ny FJKM Ambatomaro Fehizoro. Tonga izay eo amin'ny fiangonana ny kristiana manontolo manao tolo-tanana mba ho fanampiana azy eo satria izany no tena finoana dia tsy mihirombelona amin'ny zavatra izay mahazo ny namany ka dia amenaran'ny kristiana rehetra atao Ambatomaro Fehizoro dia nanao izay hetsika arak'izay azo atao dia aterina eto katedraly Analakely moa araka ny fandaminana izany fanampiana izany. Nilaza ny filoha mpanampin'ny birao foibe FJKM fa izahana terina aingana dia aingana ny amin'ireo trabonina ireo fanampiana voangina efa nahazo toromarika ireo synodam-paritany amin'ny hifitsinjarana izany.